tenako namorony miaraka amin'ny archevêque Antananarivo ny conseil de diocèse izay tana ny olona rehetra mpanapa-kevitra ka efa tsy io fa nandalo teo ambonin'ny katedrala mihitsy io nakao amin'ny jardin Nandohalo fa rehefa nitady hevitra ara-teknika lalina izay sy ny conseil de diocèse dia io no avara teknika farany aty aloha fa tsy mandalo eo amokany ary izany fanapa-kevitra izany dia nankatoavy ny conseil de diocèse ny katolika miaraka amin'ny archevêque ka tsy misy tsony rafitra ambonin'izany na olona ilaza fa tsy natao izany fankakevitra izany. Laza kory zareo hoe ny mpitondra fiangonana katolika efa manaiky ny daholo nefa rehefa nanontaniana ny tompona anakitry ny fiangonana katolika dia nilaza hoe izay koa tsy manaiky an'io fa izany hoe dia mangina aloha. Za mino marimarina fa efa mandeha ny adevitra ny anatin'ny fivondronam-ben'ny evêque any tsy maintsy ilaza ny heviny momba an'io ihany izy dia mino marimarina fa tsy hoe zavatra andeha ho azy fotsiny amin'izao ny zavatra ngeza be ohatra ny tony eto amin'ny firenena na eo amin'ny fiangonana. Zay amainty milaly ny joroana eto dia milaza zay fa tsy ekenay izany tsy ekenay ny ametrahana androna teleferika ato amin'ny kolejy mizara roa tsara mazava ny hevitray ny sasany dia hoe ny fisian'ny andry ny tsy ekena misy aminay koa ary za anisan'izany ny fisian'ny tetikasa teleferika mihitsy milavinay fa ho an'ny androany kosa ny tena tanjonay dia ny maneo ary manambara mazava fa raha ny fametrahana ny andro eto amin'ny kolejy dia lavinay fa ny zava-dehibe angamba araka ny hevitra ny fijoroanay koa dia ny fanehoanay fa ny nitaizananay ary zay tsika malagasy ny tokony ho izy raha manana hevitra dia tsy matahotra ny mijoro ary milaza mazava fa zay ny hevitray. Amainty milaly nianatra teto amin'ity toerana nandritra 12 taona. Ny tenako manokana dia mandà ny fananganana ny andrin'ny teleferika mandalo eto amin'ny kolejy amin'ny mahavakoka n'ity toerana ity ary ihany koa sary-piaro ny tenako satria ny tombontsoan'ny kolejy, ny tombontsoan'ny mpianatra, ny tombontsoan'ny ray aman-dren'ny mpianatra, ny tombontsoan'izay rehetra miasa sy ny asa mafy nanajary sy nanatsara n'ity kolejy ity no voatotoana ankehitriny dia tsy maintsy mijoro izahay satria izay ihany koa nanabeazana anay amin'ny mpianatra tato. Heveriko fa ho risika lehibe ary tandomdoza ny olona maro amanarivony isan'andro izany hoe ao anatin'izany ny mpianatra, ny mpampianatra, ny fianakaviana, ny mpanabe sy ireo rehetra izay mifanerasera akaikina mivantana amin'ny kolejy raha toa ka mipetraka eto izany andro izany. Izao natanterahantsika ny teny filamatry ny kolejy hoe mioropaka anasoa olona mora tenenina fa sarotra tanterahina anamafisako an'io teny filamatry io ny ambety tenin'ny père de Tourcoing recteur taloha ry mpianatry ny collège Saint-Michel mahasahia mijoro miteny raha ilainy izany
sy ny hoe rehefa manao dia tena manao. Ho tohizako ireo ny toe-tsaina malagasy, ny fomba mampanao malagasy, ary indrindra ny vakoka no any mba harena velantsika ho amin'ny taranaka aoriana. Ka ity kolejy ity dia anisan'ny vakoka. Izy ity tsy hoe olan'ny kolejy Saint-Michel ihany na olan'ny fikambanana ihany, fa eo amin'le hoaviny le anjara toerany fanatsarana ny tanàna ray manontolo, satria everiko fa tsy tafiditra ao anatin'ilay plan initial ny fanatsarana ny tanàna n'Antananarivo, izany atao hoe isy teleferika hitaingina eto anatiny eto izany. Izay ny velorano ny anatanterahany fampanantenan'ny vahoaka, dia ngamba tsy tokony ho tereny amin'izay kosa ny kolejy izay efa manana ny fandaminana eo anatiny.